Miaraba tokola makasitraka tompo vavy tafaradalana indraytsika am'ty fandarina zano malaza laharana faefatra ity androany fa raiky am'roapolo volana marsa 2024 ny loha hevim-panjakana zay mahakasika amin'ny fiainany vahoaka amin'ny akapobeany sy ny fomba fitatana nariny zava-misy ato anatin'ny firenena no resantsika am'ty androany ity. Lasa ny saina mandignitra sy mieritreritra amin'ny fiainan'ny firenena ka mametraka fanontaniana hoe de sanatria ve ka lasa association des malfaiteurs na fikambanan-jiolahy ny endriky ny fitondrana sy ny fanjakana ankehitriny. Nalaza manko tao anatin'izay telo taona nitondran' zao fitondrana zao ny resaka hoe scandale voambolana zay efa zary nahazatra tao anatin'izay telo taona izay nisiny zany feo zany teny amin'ny sofiny vahoaka malagasy sy ny sofin'ireo mpanao politika sy ireo fikambanana sy ireo société civile samihafa zay misehatra sy manara-maso ny fiainan'ny firenena. Ny atao hoe scandale raha dika tsotra de hoe raha mamotsampina ka miteraka ady-hevitra goavana eo anivon'ny fiarahamonina zany raha izany. Ny fanjakana nefa no mampisy zany ady-hevitra zany ary mitondra an'izany eny amin'ny sofiny vahoaka ary mitarika ny ady-hevitra ho fantatry ny rehetra ao anatin'ny fitantanana ny fiainan'ny firenena. Ny raha nahita teto, ny raha niaino teto ary efa zary mahazatra ny marefa misy tompona andraikitra ambony ao anatin'ny fitondram-panjakana zay ao anatin'ny gouvernemanta ohatra no miteraka izany scandale izany na raha mamotsampina miteraka ady-hevitra eto anivon'ny firenena. Ao anatin'izany ohatra reo endrika tsy fahaiza mitatana sy fanodigodona mbola mpanjakana zay miendrika kolikoly ka miteraka ady-hevitra eo anivon'ny fiarahamonina. Ary ao anatin'izany ihany koa ny mahavoatonina ny olom-boafidy zay nomena andraikitra havyany am'ireo atoko miaraka amin'ny fitondrana am'izao fotoana izao. Nomena andraikitra izy ireny ary neverina fa afaka hisolotena ny vahoaka eny anivon'ny farim-piadiana zay nalany azy kanefa rehefa jerevana amin'ny ataony ety maso de mahatsapa ary atsapany rehetra fa mivoana am'izay tena andraikitra zay satria mampiasa ny fahefam-panjakana reny olom-boafidy reny ary taky zany ny olom-boatendry. Ny ministra farany teo ohatra de anisan'ny voatonontonona tamina raharaha mahakasika ny karana izay noresahana nandritra ny fotoana maro tamin'ny Aina Amanjery. Izany raharaha izany na de niezaka ny ary teo ianary le ministra de tsy naharo azy izany fa nitarika ny fanesorana azy tao anatin'ny gouvernemanta ka izy no nametra-pialana. Ary nitarika ihany koa zany fa haravany ny gouvernemanta satria be loatra ireo scandale ao anatin'izany raharaha izany satria misy raharaha mbola marobe niodina tao anatin'izany. Tsy ho resantsika ny fifanonjenana teo amina ministra ao anatina gouvernemanta ihany koa. Ny fanitsahana lalàna amina laïcité de l'État zay ataona tompona andraikitra ao anatina gouvernemanta ihany zany resantsika izany. Fa akoatr'ireo rehetrarehetra reo rehefa miresaka mpikambana ao anaty gouvernemanta ka misy an'izay fahafahana manetsika lay andraikitra izay ka manao ny fanapara-pahefana amin'ny fanodigodonana reo volam-panjakana izany na amin'ny alalan'ny andraikitra manokana dia tsy izy rery ihany anefa mavita ireny fa reo mpiara-miasa aminy. Zay ny amin'iny fa mbola misy ihany koa akoatr'izany rehetrarehetra izany reo tompona andraikitra zay notendreny ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny didim-panjakana kanefa dia manapatra ny fahefana amin'ny alalan'ny andraikiny zany ka manararoatra am'izay fahefana izay ho any amin'ny fanodinana reo volam-panjakana na volam-bahoaka. Endrika scandale ihany zany rehetrarehetra izany. Ary raha ohatra ka hitarina lavidavitra kokoa dia betsaka ireo tompona andraiky mpanjakana voasaringotra sy ny vezivezy teny amin'ny Bianco sy teny amin'ny Paka mahakasika indrindra ny fitantanana ny volam-panjakana sy ny volam-bahoaka. Tsy mijanona eo anefa zany fa maro am'ireo tompona andraiky mpanjakana zay mbola mialokaloka ao anaty fahefana am'izao fotoana izao no voatonontonona zay mampieritreritra be ny any ny amin'ny fomba nitantanany ny vola zay nomen'ireo mpamatsy vola. Anisan'izany lay voaresaka tao anatin'ny fitantanana ny Covid-19 zay nataony teo anivon'ny Cour des comptes. Mbola mizotra ny antota taratasy ary miandry izany rehetra ny amin'ny hoe rovina ahoana ary amin'ny fomba ahoana no ahafantarany vahoaka ny marina amin'ny asa zay ataon'ny Cour des comptes ka isy
valiny zany amin'ny alalan'ireo fahefampitsarana handray jandraray zany toy izany ihany koa ny bianco sy ny paka sy ireo sehatra rehetra zay miady am'izany kolokolo zany raha tiana tokoa manko ny anina fanjakana tsara tatana tandalana de tsy maintsy mifototra amin'ny lalàna ary miasa ireo système anti corruption sy ireo ratsana zay natsangana hametraka sy anao fanadihadiana momba ny fitantanana marina zany volam-panjakana izany fa koatran'izany rehetrarehetra izany dia misy ihany koa ny raharaha zay mahabe adevitra am'izao fotoana izao ny amin'ny fomba hitantanana am'ireo orinasa zay mifandray amin'ny fanjakana ny amin'ny fitantanana am'ireo volam-panjakana zay nomeny ireo mpamatsy vola manokana ho an'ny fitondrana malagasy raisitsika ohatra an'izany ny imprimerie nationale raisitsika am'izany croma ny jirama ny hermad ny secrena no haine zay nahamaizana trano teo an-tanina renina mihitsy kanefa mbola mangingina ny raharaha am'izao fotoana izao na sitraka teo anatrehan'ny fanindrena azy satria ny fianakaviana kaiky ny talepon-tatana an'izany oaine zany dia nahazo andraikitra lehibe ao anatin'ny fitondram-panjakana so resantsika ny SMMC so resantsika ny knapsa zay mandehabe am'izao fotoana izao fa volam-panjakana avokoa zany rehetrarehetra izany miampy ny fitantanana ny covid-19 zay efa namoahany teo anivon'ny fitsarana momba ny konty ny lela vola rehetra izay tsy ara-dalàna ny fivoahany sy ny fomba nampiasana azy ary reo andiny-dalàna sy rijateny ahafahana mamoaka an'izany volam-panjakana izany miandry ny valon'ny fitsirehana faharoa fahatelo faefatra avoaka ny fitsarana momba ny konty ny vahoaka am'izao fotoana izao ny sofon'ny vahoaka de efa saika nahazatra azy na eno an'izany scandale sexuel zany tompona andraiky mpanjakana ny manao izany ary tsy mba manao an'izany miafinafina fa manao an'izany ho hita-bahoaka sy ho fata-bahoaka ary resahany eny anivon'ny fiarahamonina kanefa de mbola arova ny fahefana zay tazominy ao anatin' zany andraikitra mpanatateraka azy izany akoatr'izay de fantatsika tsara fa misy ny olana lehibe zay iaina ny vahoaka malagasy am'izao fotoana izao de ny amin'ny fitrandrahana sy fanondranana ny arena tsokosoko eto Madagasikara reny atsokosoko arena miala eto Madagasikara ireny dia azo everina fa manampitrotraka ny skandala satria anisany miteraka am'izay fikambananjiolahy zay kanefa dia tsy hita na misy tsy kombakomba avo leta any ambony any ahafahana mamoaka an'izany hiala ato anatin'ny tany repoblika any Madagasikara anatin'izany raharam-bolamena 73,5 kilo ny raharam-bolamena 49 kilo ao anatin'izany lay conteneur zay nisy vato sarobidy misy avalo tany Tomasina ka fanambarana diso no natao tao anatin'izany satria dia nahitana safira cristal quartz tao anatin'izany fa mbola misy any anefa reo karera vato ary karera vaky zay misy volamena sy reo vato sarobidy maro samihafa zay misy mitrandraka am'izao fotoana izao ary isavoritahany mponina any toerana sy reo vahiny zay ambena ny fahefam-panjakana miaraka am'ireo vahiny ka miezaka ny mamoaka an'izany na de efa misy ary ny fanidina n'ireny karera ireny mbola fikambananjiolahy no mamaritra an'izany rehetrarehetra izany tsy hitanisaytsika etsotsony ny zava-misy mahakasika ny tontolo ny volamena mbola ifatohan'ny sain'ny mpanara-baovao zany rehetrarehetra izany saingy nahagaga de ny tenin'ny prime ministre hoe tsy nampidy-bola ho an'ny fanjakana na ariary azy izany fanondranana volamena izany tamin'ny taona 2024 dia 3 taonina ny volamena niala teto Madagasikara naondrana ny taona 2024 de 2 taonina mahery izany fa saingy taty amin'ny 2024 raiky amin'ny 2024 ary mety iaina atsika am'izao fotoana izao 2024 dia marobe reo volamena zay mivoaka tsokosoko ny tany repoblika Madagasikara ary fantatra azy amin'ny loharam-baovao samihafa fa misy fitrandraham-bolamena antsokosoko mandeha any Ambilobe Mananjary sy ireo distrika maro samihafa eto Madagasikara manoloana an'izany de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nakay zary ny vola am'ireo volamena zay naondrana na mivoaka atsokosoko ireo ho an'ny mpandrarah zay mety manao ny asa mizany volamena izany na zay rehetra mifandraika am'izany ka mety mampiasa an'ireo olona ao anatin'ny fahefam-panjakana ka hamoaka izany volamena izany hiala amin'ny tany repoblika any Madagasikara dikan'izany tsy fahaizana mitatana ny misy ary tsy hisy mpandrarah iray
ary tsisy olona iray afaka mamoaka volamena tsokisoko eto Madagasikara raha toka tsy misy ny réseau miaraka aminy. Tranga efa niainana tamin'ny teteza mity izany ny fahamoam-bolamena tsokisoko niaraka tamin'ny fahamoana bois de rose. Fa mbola zava-misy eto Madagasikara ihany ny alatra tany sy ny osoka tany amina taratasina tany zay misy eto Madagasikara. Tsy mahavita manao a fanodigodonana tany raha ohatra ka mpiasa iray na mpivarotra iray na mpividy iray fa tsy maintsy misy ifanantonany am'ireo réseau araky ny nambarantsika izany ka ahafahana manao raharaham-barotra na tany na ahafahana mikarakarana tany taratasina tany eny anivony sampandrahara mpanjakana miadidy izany. Mbola fikambananjiolahy daholo ny antsona zany rehetrarehetra izany. Mangony fotsiny moa ny fanefena fanotofana ary fandodranana trano amina raharaha mbola mandeha eny anivony fitsarana. Ny fanesorana ponina amin'ny tany zay nohajariny ampolo taonana ka manararoatra ny tsy fahaizany vahoaka mamaky teny sy manoratra na tsy mahay mandika ny dika ny didy amin'ny teny frantsay ka mangalatra ny tany malagasy amin'izay tsy fahaizany malagasy izany. Endriky ny fikambananjiolahy zany rehetrarehetra izany fa miseho amin'ny endriny hafa amin'ny alalan'ny fahefam-panjakana sy ireo olom-botendry na olom-bofidy zay menandraikitra atao anatin'izany valabe ny fanjakana izany. De rehefa mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny vahoaka, rehefa miaina ny zavatra iaina ny fitondrana amin'izao fotoana izao isika ka mahita ny vidim-piainana miakatra, mahita ny fahampitehan'ny firenena, mahita ny fahantrano vahoaka malagasy de lasa ny saina ny aminy hoe satria be loatra ny skandale, satria be loatra ny fanampitehana ny firenena sy fandrobana ny volam-panjakana, satria be loatra ireo fanondranana harena tsokisoko ary mbola manampy an'izany ohatra raha andeha lavidavitra isika ny tontolo an-dranomasina de mifanagiazana ny tontolon'ny tsena ho any amin'ny sonio raha ohatra ka kirabo velona no resahantsika. Mbola miseho endrika amin'ny sehatra hafa izany sehatry ny fanagiazana izany ho raharahanjiolahy izany fa tsy raharaha madio hanomezana vahana amin'ireo mpandraraha zay misehatra sy mahay an'izany asa zany. Santionany zany resahantsika izany fa ny ambadika zany adevitra resahantsika izany de mbola betsaka ny raharahanjiolahy mandeha amin'ny fandrobana sy tetale afa-drakotra ny volam-panjakana ny ambadika any. Hita sy misongadiny isan'andro izany amin'ny alalan'ireo antota taratasy avoaka an'ireo mpisintona lakilosy na lanceur d'alerte, avoaka ny aina manjery samihafa na ny etaterina na any ivelany ary avoaka ny fanadiadiana ataon'ireo sehatra iraisam-pirenena tahaka ny Amnesty, ny Transparency International. De miverina amin'ny adevitra teny am-piandohany isika ny amin'ny hoe ny fanjakana ankehitriny ve lasa zoy fiheren'ireo jolahy zay mamoaka ny volam-panjakana tsokisoko na manodina ny volam-panjakana na manao nepotisme, favoritisme ary ihany koa mametraka ny fahefana ho anisany ampinga ray lehibe ahafahana manodina an'ireo lafin-javatra samy hafa ireo ho tonga tombotsy manokana. De lasa raharaha-mpianakaviana, ny fianakaviana no mivadika kinamanamana ary ny fianakaviana sy ny kinamanamana de ahavitana manao zava-doza amin'ny fitantanana amin'ny firenena de lasa jiolahy ny hafarana. Jiolahy mandroba firenena amin'ny alalan'ny fahefana zay nomeny vahoaka azy raha olom-bofidy ary ny fahefana zay nanendrena azy raha ohatra ka olom-botendry. Zany zava-misy, zany malaza eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anaraka akaiky izany isika ary ompitserintsika atao anatin'ny fandarina zany malaza ireo endrim-pitantanana tsy mahondry mambotry ny firenena ary mitarika fahampitehana sy mitarika ihany koa fitotongana ny fahefa-mividy ny vahoaka malagasy. Tsiketsika zany ary ezahantsika no hitondra an'izany adevitra rehetrarehetra zany eto ambony latabatry ny zany malaza mba ho fantatry ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny ny zava-misy iainany isan'andro san'andro. Makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.